Fanolana ara-pifidianana talatany volonondry niemitra amin'ny fotoana manaraka mbola tsy voafatra ny didy. Candidat au Palais Général Niknaps, dossier fito amby telopolo amin'ny 7 amby zapiany no nahafeno ireo pepetra ny Bakino. Raharam-pirenena miantso ny anaovana fokoana-tena izy ny vondrona G5. Manaritra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Rahampitso no fepitona napetraky ny SADC fa tokony anolorana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny tondrozotra itondrana ny tetezamita azahoan'i Madagasikara fanjakana demokratika. Nambaran'ny filohan'ny fanavozana tamin'ity androany ity fa tsy tondrozotra no omena ny SADC rahampitso fa tatitry ny zavabita tao anatiny fotoam-pitondrana tao anatiny izay 4 volana lasa izay sy izay mbola ho atao amin'ny tetiandro avy manaraka. Arak'izany dia tsy feuille de route ho an'ny fizarana seza no atolotra ho an'ny SADC rahampitso raha ny fanazavana. Raha ny malagasy ny fikonan-doha ka tsy idirany teratany vahiny sy ny mizaka zo-pirenena hafa hoy ny fanamafisany filohan'ny fanavozana tamin'ity androany ity. Tato-baovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ainy. Tatitra momba ny zavabita no omena ny SADC fa tsy feuille de route na tondrozotra arak'izay nambara ombenombeny. Teny diso ny hoe tondrozotra hoy ny filohan'ny fanavozana ka tsy tokony nampiasaina akory. Ao anatin'izany no ahitana ny tatitra momba ny dingana efa vita tao anatin'ny efa-bolana sy ireo asa ataon'ny fitoram-panjakana aorian'ny fiaonana eo anivon'ny SADC. Tsy tokony nampiasa akory an'ilay terme tondrozotra akory tsika amin'ny zavatra atao amin'ny SADC rapitso fa rapport no atolotra ny SADC rapitso. Rapport atao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita, inona ny dingana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no omena azy. Fa rehefa naheno le teny diso kely le hoe feuille de route dia taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route ohatrany zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny SADC rapitso. Rapport milaza ny zavatra vita tao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra atao aorian'izao fiaonana amin'ny SADC rapitso. Tsisy velively ny fanravana sy fizarana seza ao anatin'ny vanim-potoana izao hoy ihany ny filohan'ny fanavozana. Maika ny ametrahana ny lalakizoran'ny Madagasikara ialana amin'ny krizy miverimberina. Voarakitra ao anatin'ny tatitra omenan'ny SADC rahampitso io ny tetiandro irosona amin'izany hoy ny fanazavana. Vinantsika manomboka ny concertation nationale des jeunes, vinantsika manomboka ny concertation nationale, ny régionale, vinantsika manomboka ny refonte électorale, vina atraizany mety eritreretana ny anaovana ny fifidianana na ny fitsapakevim-bahoaka arakaraka izay zavatra avoaka ny concertation nationale eo ho vina no anaovana ny fifidianana ny filohan'ny République fahadimy. Zay no ataontsika hoe chronogramme zay zavatra ivoaka any fa tsy sanatria hoe feuille de route no omena azy dia ho ravanany ary dia ho zarany atsy ny plasy atsy ho zarany atsy izay le izy. Adevitry ny samy malagasy no atao mandritra ny fikonan-do-pirenena fa tsy misy idirany vahiny na olona mizaka zo-pirenena hafa ankoatry ny mamalagasy hoy ihany ny fanamafisany colonel Randrianirina. Tsika olona firenena manana ny fiandrianantsika souverain tsika amin'ny décision zay raisitsika efa nandray fanapakevitra tsika hoe malagasy no mitady ny vahaolany samy malagasy. Ny fifampiresahana entre tsika malagasy dia ao amin'ny concertation nationale zay maromaro izy ny hisy atoato raha tsy diso ohatra ny fahandeha indray ny concertation ho an'ny tanora manokana iny mety fahandeha aloha iny mba samy hafahantsika miteny daholo ny rehetrarehetra an'le fifampiresahana. Ny hoe miova amin'izay zavatra omena na ny taratasy nalefan'ny Union Européenne, Union Africaine iny dia mazava hoe manome mba mandrisika zay le izy ihany hanao an'izay fifampiresahana eto Madagasikara zay mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidianana. Azahoan'i Madagasikara filoham-pirenena voafidy ara-demokratika ao anatin'ny Repoblika fahadimy no tanjony. Ny fikonan-do-pirenena no amaritra no avin'i Madagasikara ary izany no antony hitandremana amin'ny fanatanterahana azy raha ny fanazavana.
Mahakasika indrindra izay resaka tondrozotra izay dia tsy misy nahita na mahafantatra izay voalaza fa tondrozotra osiniavy ny filoham-panjakana ireo vondrokery maro hoy ny komity miaro ny tolona na ny KMT tamin'ity androany ity mety tsy ho tondrozotra araky ny eritreretiny rehetra izany hoy ny fanehoan-kevitra ka andrasana ny famoahany mpitondra ny votoatiny izany tondrozotra izany. Ankoatrio dia mitovy fomba fijery amin'ny maro ny KMT ny isiny tondrozotra ny fanavozana ananana rafitra mazava hitantanana ny firenena sy anafanganana ihany koa ny fikonan-doha amin'ny pirenena. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarisina tsariny Mathieu Princis. Mety tsy tondrozotra araka ny oetraretany maro no entin'ny fitondrana matoa tsy nakana hevitra ritsinaseho tamin'ireo vondrokery maro ho ny komity miaro ny tolona na ny KMT androany. Nanamafy moa ny KMT fa tsy nahita izay voatoaty ny antotan-kevitra io. Raha ny fahafantaranay azy araka ny teniny dia izy no manao sonia an'ilay izy tompoka ary tonga dia mandefa an'ilay izany amin'ny santeka. Noho izany tsy tokony hipetraka rehefa anontaniana hoe tokony manao sonia ve izahay. Ny eritreritra fotsiny matoa izy zany tsy niantso KMT na niantso ny vondrona hafa dia azo eritreretina fa mety tsy misy hidiran'ny resaka politika ilay tondrozotra araka eritreritra. Satria raha ohatra ka hiresaka politika izy dia tokony hiantso ny mpanao politika rehetrarehetra izy hiara andinika izany. Mety tsy tondrozotra araky ny eritreritrintsika longavany no zavatra mitrangana fa hoy izahay hoe aleo hivoaka ilay tondrozotra dia iaraha mahita fa tsisy mandainga eto tsisy hoe tsy mbola nisy nahita izay tena votoantiny fa ny re dia hoe ny minisym-panjakana no tena nanomana azy io araky ny mission napetraka amin'izy ireo. Mila mazava ary tokony hafanganana ny firosoana amin'ny fikonan-doha am-pirenena ho ny fanamafisana ampifanindran-dalana amin'ny 4F dia ny fiakekeloko, ny fibebahana, ny fahamarinana ary ny fihavanana izay napetraky ny FFKM. Tsy azo dinganina ka takian'izy ireo nisy ny tondrozotra fanavaozana ananana rafitra mazava hitantanana ny firenena. Toa mitarazoka, mihisatra, manjavojavo mihitsy aza ny fanomanana sy ny dingan'ny fikonan-doha am-pirenena. Antenaina fa mbola eo am-pikenonana angamba indrindra mikasika ny tondrozotra ny fanavaozana izay takiana ary efa maro no taky azy satria ilaina dia ilaina tokoa izy io. Hoy izay KMT ny tondrozotra ny fanavaozana tadiavina dia mba hananana rafitra mazava sy voahevitra hitantanana ny firenena ka rafitra azo itokina sy azo antoka ny orona amin'ny fifampitokisana sy mpitantana azo ametrahana fitokisana no isy ka ho azo antoka fa hitondra tokoa any amin'ny tena fanomanana ny fanatanterahana ny fikonan-doha-pirenena ka hampanomby tanteraka ny fanavaozana izay tiana atao. Ao kanefa tsy noho ny fitakiana eo amin'ny sehatra na vondrony iraisam-pirenena no antony anaovana izany fa kosa tokony ho tanterahana ho amin'ny fifampitondrana sy fifampitokisana amintsika mparay tanindrazana. Ankoatro mitaky ny famongorana ireo forongony tamin'ny fitondrana teo aloha izay mbola mialokaloka ao anatin'ny fitondrana fanavaozana ka manakatsakana ny fanavaozana entina ny KMT. Mbola maro tsy tapina fenina ireo mpiray-petsapetsa tamin'ny fitondrana teo aloha no mialokaloka sy mitady ny fomba rehetra amaharana ao anatin'ny fitondrana fanavaozana ka na tsy ho voatohitohina amin'ny toerana misy azy na teo tafaverina anaty fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Manakorotana tanteraka ny isana mba tonga pahefana sy mametraka ny faritra izany ka mahatonga ny kikika sy ny antsoantso any rehetra any hoe tsy taratray ny fanavaozana, tsy taratra ty aminay ny fanavaozana. Ohatra hita eto Ambanimaso ny mahakasika ny sefo fokotany manerana ny nosy izay rafitra manakaiky vahoaka kanefa dia andraisana fitarainana fa tsy mbola misy fepetra raisina mahakasika azy ireo hatramin'izao. Singanina manokana ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tena manao ny ataony.
maro ireo asa sy ezaka vita tao anatin'ny efabolana nentin'ny fanavozana teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana saingy tsy azo dia tsy hita ihany koa ireo asa miandry indrindra ny famaliana ny etahitam-bahoaka mila ifantohan'ny mpitondra samihafa ny resaka sosialim-bahoaka. mbola eo amin'izay vaovao makasika ny raharam-pirenena izay hatrany miantso ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena ny eo anivony vondrona G5 mba hitaky ny anaovana fikonam-pirenena tena izy tsy mifanaraka amin'ny tolom-bahoaka ny firosona ao anatin'ny fanavozana sy ny raharam-pirenena amin'izao hoy ihany ny faneho-kevitra izay nataon'ity vovonana G5 ity izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity taty vaovao momba izay eo amin'ny rindrantsariny tahiriny tsaraky ny tolona sy ny fitakimbahoaka natao ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny G5 izay manamafy fa tsy mifandraika amin'ny etaetan'ny vahoaka sy ny antony manosika ny tolona ny fizotro ny raharaha amin'izao fotoana izao no tsy aheviny G5 fa isan'ireo mpitolona teny an-kianja ary anisany nametraka izao fitondrana misy ankehitriny izao ireo mpikamba natao amin'ity vovonana ity saingy mahatsapa fa mila ahitsy ny lalak'izoran'ny firenena mba hahatonga amin'ny tena fanovana marina sy maharitra sy arakaraky ny eritreretina tompoko ny zava-misy ankehitriny raha toa ka nangataka isika nametraka ny fanjakana fa ny eo ambany fiahiny ny FFKM ny concertation nationale sy ireo ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-drazana sy ray aman-dreny maro ao anatin' zany FFKM sy miaraka ao anatin' zany komity miaraka amin'ny FFKM izany nanambara ny FFKM fa tsy tao anatiny na tsy nahafantatra izany feuille de route sy miavona izany raha ny tena marina tompolasy tompokivavy dia ndraram-pirenena dia mianga avy any fotony izany hoe mianga avy amin'ny vahoaka sy ny mpitolona ary ny amin'ny toko politika sy ny fikambanana mananyevan'ireo isam-paritra tsy tokony isy ny décision unilatérale hoe efa vita ny feuille de route ny feuille de route dia hialohavany fikaonan-doha na fifanakarosan-kevitra malagasy samy malagasy hitondrana ny vahaolana ho an'ny firenena mba tsy hiverimberena amin'ny krizy sy ny olana misy eto amin'ny firenena tahaka an'ireo miverimberina tao anatin'ny fotoana lava ireo hitatsika ireny manao antso amin'ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena arak'izany ny vovonana G5 mba hiara-hiatrika ny tena fikonan-do-pirenena tena izy io ihany no lalana ahafana mametraka fampidiniana mangarahara sy mitondra vahaolana maharitra ho an'ny firenena hoy ny fanazavana noho izany dia manolo tena izahay anentana ny erivelona rehetra mba hitodika amin'ireo fondation tena izy izay mifototra amin'ny fampiresana lalina sy marina eo an-dadavitra boribory koa mangataka izahay atao amin'ny G5 mba ho concertation nationale tena izy no isy eto amin'ny firenena izay ambany fiahiny FFKM mba hisiany ifampizarana ny feo sy etaetany malagasy rehetra izay mifanaraka amin'ny filan'ny faritra rehetra sy ny vahoaka malagasy tonga amin'ny fotoana tsy maintsy anapahana hevitra ny firenena hoy ny G5 na iroso amin'ny tena fanovana lalina sy mangarahara na hitsoka ao anatiny tsy fifanarahana sy fivilian-dalana mitodika amin'ny erivelona rehetra ny G5 mba samy andray andraikitra ho an'ny hoavy Madagasikara. Lafomba vao afa tanteraka kosa makasika ny raharaha fifidianana be ny tanàna atao amin'ny commune Talatany Volonondry dia miemitra amin'ny fotoana manaraka amin'ny daty tsy voafaritra ny didim-pitsarana momba ny raharaha izay mampanolana ny antokotiko i Madagasikara sy ny Irmar tamin'ny fifidianana be ny tanàna ho an'ny taona 2024 atao amin'ny commune Talatany Volonondry. Nambara nandritra ny raharam-pitsarana androany tetsy amin'ny filakevi-panjakana ny fisina taratasy hafa izay tsy fantatra na inona na avy aiza kana ny morana izany hoy ny mpisolo vava avy amin'ny antokotima manoloana ity raharaha ity. Miandry ny rariny ao anatin'ity raharaha ity ny avy amin'ny antokotima sy ny bentanana voafidim-bahoaka atao amin'ny commune Talatany Volonondry ka miantso ny fitsarana andray fanapahan-kevitra mamoaka ny tena safidim-bahoaka marina tsy ho an'ny commune Talatany Volonondry irery ihany fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ihany koa izay mbola tsy misy resaka hatramin'izao ny momba izany. Tato-baovao ny Ando Miaratina, sary sy ndratsariny Mathieu Prince.
androany no fotoana nomeny teo anivon'ny filan-kevim-panjakana hiakarany raharaha mahakasika ny voka-pifitianana be ny tanàna faranteo tany amin'ny komina ambanivohitra talata volonondry mampifanolana ny kandida Irmara sy ny timony saingina hevitra amin'ny fotoana tsy voafaritra izany raha ny vaovao tetỳ an-toerana tranga izay nandiso fanantenana ny maro satria efa ela no anarasana fivoan'ny marina momba ity raharaha ity efa vonona tao daholo ny tompona andraikitra rehetra ary teo koa na ny andanina ny ankilany sainginy misy anay misy fampangahan-toerana satria matiny anay noho izany dia nanambara ny filohan'ny fitsarana fa emitra ny fotoana tsy voafaritra ny fitsarana ny raharaha izay ohatrany hoe na diso fanantenana anay mahitsy satria efa ela ny andrasana nambatoka voka nefa tsy mety teraka nanambaran'ny président tribunal tao moa zany dia sarotra raharaha mahakasika ny fitsarana ny voka-pifidianana natao tao amin'ny commune talata ny volonondry marimarina tokoa aloha fa sarotra satria ny antony 9 ny elanelan'ny isan'ny voalohany sy ny faharoa amin'ny fifidianana tahaka ny tony nefa mahakasika be ny tanàna na ray ara ny elanelam-bady dia zay mandresy dia mandresy ka tsy azo amavanina zany zay elanelan'isa 9 zay voalaza fa misy taratasy hafa izay tsy fantatra hoe taratasy inona na taratasy avy aiza hoy ny mpisolo vava avy amin'ny timma no antony na ny morana ny famoahana didim-pitsarana ankoatra ny filazan'ny mpitsara ny fahasarotana ny amin'ny fitsarana ity raharaha ity tokony ho izy ary raha fahafantarana azy efa anetany dossier zany hoe dossier aneta zany efa azo tsaraina fa ny fiemorana tahaka an'izay araka izay taratasy voaray zay tsy fantatra hoe avy aiza ilay taratasy voaray ka tsy afaka mbola miteny mihitsy an'izay aloha androany raha tsy mahita mihitsy ny hoe avy aiza ilay taratasy voaray ary amin'ny mampisolo vavanay dia hojerenay zay amin'ny fiarovanay ny interean'ny ataontsika hoe aty amin'ny antoko tim izay solonay teny eto zany dia tsy maintsy hijery za hoe inona ny antony sy ny antonantony rehetra mahatonga an'izany fantanjona dia nivoahan'ny fahamarinana mahakasika an'ity raharaha ity elim-bolana taoriana andraisan'ny fitantanana ny kominy talata volonondry no nodimandry ny be ny tanàna voafidim-bahoaka tao an-toerana mazava hoy ny mpisolo vava fa noho ny fisiana fahabaga-toerana no ifahafatesana io no fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra raha ny endry PDS saingy tsy mamoaka ny tena safidim-bahoaka kosa raha toka ny kandida tsy lanym-bahoaka no nahazo ny rariny tsy mitombona vokatra io ny fandravana ny didim-pitsarana tao amin'ny filan-kevim-panjakana hoy ny fanamafisany eto zany zay dia mieritreritra fa tsy mitombona izany fandravana ny didim-pitsarana tao amin'ny conseil d'état izany ary rehefa ohatra ka zay ny zavatra mitranga satria maty ilay olona dia tsy maintsy constaten'ny fitsarana ny fisiny izay fahafatesana ilay kandida lany izay rehefa avy eo amin'izay dia constaten'ny fitsarana ihany koa ny fisiny ny fabanga-toerana eo amin'ny andraikitry ny maire ny talatany volonondry ary dia miroso amin'izay ny fanjakana zany amin'ny fanendrena PDS dikan'izay zany mahasamy hafa n'izay zavatra anankiroa zay dia ny hoe raha PDS no tendren'ny fanjakana hitondra ny talatany volonondry zany solon'ny maire dia mazava tsara zay fa noho ilay fabanga-toerana vokatra ilay fahafatesana fa raha ilay olona anankiray izay tsy lany no hitondra n'ilay talatany volonondry dia tsy mirelatezany na tsy mamoaka ilay tena safidim-bahoaka tao talatany volonondry zay zavatra zay elanela-mbato 9 no nivoan'ny kandida ny antoko tima ho mpandresy tamin'ny fifidianana nataony 1 desambra 2024 ary mazava ny fandreseny nanolona ny mpifanandrina taminy izay mieritreritra fa azy ny fahefana ka antony tsy nanekeny ny vokatra antsoava raka izany no ataon'ny solombavam-bahoaka ao avaradrano ny tsarana raka ny rariny sy ny fahamarinana ity raharaha ity izay efa mitarika lolon'ny mpiaramonina ao an-toerana ankehitriny Lani tsara le vola tiapo tsara le vola dia manao antsoavan'ny fitsarana zay mba hitondrana raharaha sy ndraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny voka-pifidianana zay efa fantatra sy mariana fa nandresy tany amin'ny SRMV nandresy teo amin'ny tribunal administratif tsy nanaiky an'izay nefa zareo andaniny eo amin'ny Irmara fa mieritreritra fa mbola naza ny fitantanana ny fahefana
fa nefitsika zao efa anatin'ny fanavozana ny République Madagasikara tsy olona tia mampandresena dia ampandresena fa nisafidy ny be sy ny maro no mitondra sy andraisana fanapahan-kevitra amin'ny vokatra dia mirositsika zany any amin'izay hoe miantso ny fitsarana mba hitsara ny raharaha sy ilaza ny tena marina mba ahafahana ny olona ao anatin'ny commune Talatany Volonondry ho tony satria tsy mamenatra milaza fa efa misy teraka adina fiarahamonina adina fianakaviana ihany ity mahakasika ny commune Talatany Volonondry. Tsy ho an'ny commune Talatany Volonondry ihany fa mitovy amin'ny tiraraha ity ihany koa ny tranga ho an'ny eto Antananarivo renivohitra na hemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ihany koa ny didim-pitsarana raha niakatra teny anivon'ny Conseil d'État ny 7 Novambra 2022 lasa teo ary tsy mbola misy resaka natoy ny mandrakandroany. Manaitra ny sainy fitsarana andrainy andraikiny izy ireo manoloana ny raharaha izay ankina ny fiainam-bahoaka indrindra ny tokony hanajana ny safidim-bahoaka. Dia eto izay mampametra-panontaniana ho an'ny Conseil d'État manana statut particulier ny commune urbaine Antananarivo ary raha antsika malala koa ny ady nisy fa ady fandonany ny antoko-tiako Madagasikara sy ry zareo Irmar dia eto izay te hiteny hoe roviana vao andrainy andraikitra marina raha ny tokony andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena satria fifidianana no natao fa tsy olona tendrena akory noho izany misy zavatra tokony hajaina na ho an'ny olona izay nifidy ny olona tiany sy ny ho an'ny olona izay nomena fitokisana dia mampieritreraka anaovana antsoava ho an'ny fitondrana ho an'ny fitsarana izay voka-pifidianana mahakasika ny Talatany Volonondry commune urbaine Antananarivo misy koa ny maro samihafa fa ankinina amin'ny fitsarana satria tena andraikitra ny fitsarana izay raha izay. Andrasana araka izany fanapahan-kevitry ny fitsarana momba ity raharaha mampifanolana ny Tigma sy Irmar tamin'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra sy tao amin'ny commune Talatany Volonondry ity. Vaovao avy any amin'ny distrikany Nosy-Varika faritra Vatovavy kosa indray olona miisa 20 tamin'ireo vahoaka anjato nanao etsika ny taky ny fialan'ny ben'ny tanàna tao amin'ny commune Ambodirin'ny Safary distrikany Nosy-Varika no notorian'ny ben'ny tanàna ka nahazo taratasy fiantsonana avy amin'ny gendarmerie ao Mananjary. Voalaza fa niafara tamin'ny famantsihana ny Braony commune ny etsika izay nataon'ireo fokon'olona ireo ka izany no antony fitoriana. Tonga maro nanotrina sy nanoana ireo olona 20 ireo tao Mananjary moa ny solotenan'ny mponina avy any antoerana no tariny ireo ray aman-dreny ampanjaka no sady tsy manaiky ny fitoriana ireo namany ihany koa. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsariny ny aro-tanjony. Nilanja sora-baventy ireo mponina ao amin'ny commune Ambodirin'ny Safary naneo ny tsy fankatoavany ny fitoriana nataon'ny ben'ny tanàna ao antoerana. Tonga nanotrina ireo namany nahazo taratasy fiantsona teny anivon'ny gendarmerie pirenena tao Mananjary. Ireo mponina niaraka tamin'ireo ray aman-dreny. Tsekenay ny fitoriana ireo namana mpiara-mitolona aminay hoy ny afatra nasehony izy ireo. Voalaza fa vokatry ny etsika fitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna tao amin'ny commune Ambodirin'ny Safary ny volana Desambra 2024 teo izay niafara tamin'ny famantsihana ny Braony commune no antony nitoriana ireo olona miisa 20 noho ny fanarorotam-pahefana ny fitondrana ankehitrano an-trano ary ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra no antony etsika hoy kosa ny fanazavana. Matoa zao nisy antony zahay fokon'olona zahay sako matoa sako fa milaza hoe sola ny loha dia sola ka noho zavaka manjoana dia sy hafanipekaka zay fa nitaregna ny vahoaka dia nisangana ny zareo komity nagnatitra ny alahelinay ka raha tonga akany ny alahelinay sy ny valy dia le komity ny tonga ny alahelinay ndraika voatory ny zavaka misy aminay nefa sy nanjary fitondram-pianakavieny ben'ny tanàna reniny olona angatany zany dia miala teo izy fa sahirany taranaka sy ny vahoaka magnodidina eo amin'ny 70 tany sahiranindary daholo ka mba mangataka ny fitondram-panjakana ambony zany zay omba izay rekeko ny toerana anay fa mampalahelo fa maro ny commune magnodidina sisy raha karan'io ao Ambodirin'ny Safary re tratra ny ady fizaliana. Fitarainana maro no efa napetraka ireo mponina tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny taky mangarahara amin'ny fitantanànan'ny commune saingy tsy nahitambokany ka niafara tamin'ny raharaha fitoriana ka nanotsika ireo vahoaka maro tonga tao Mananjary nanotrina ireo namany notariny ireo ray aman-dreny ampanjaka. Ny Ambodirena io dia anisan'ny commune avokavoka ny district Nosy-Varika amina resaka fidiram-bola commune satria produit rehetrarehetra dia ao aby toy ny hoe jirofo, poivre, café, la vanille, vary indrindra fa vary
dia io zavatra iny efa mandoa restourna normal dia izy mandoa restourna normal io a raha magnano kazikazy zay milakana mandeha agny Manoro magnano livraison agny farany 6 eo amina 200 millions de francs ny vola tokony hiditra amin'ny commune par mois farany 6 zay a raha ataonsika hoe midatina campagne dia nefa zany io vola io a hatram'izao a sy hita misy hoe azo tany andehanany vola dia ao hôpitalinay zao dia sy zarizary atokotany marary apetraka mibofoka ambany fa mpianatra dia sisy tableau kory an-dakilasy ambany mpianatra mibofoka mianatra afaka zarena mpitondra fanjakana misy zany raha ohatra ka misy afaka angalafaka omaly no tokony hiakatra fampanoavana ireo 12 voakasika saingy nahemitra amin'ny talata fahatelo ny volana marsa indray ny raharaha na eo aza izany no mafisy ny repony fa mbola itoy ny tolony ary tsy janona mandra-pialany be ny tanàna tanteraka amin'ny toerany avy ao amin'ny distrikany Tsirono Mandidy kosa indray taoriny ny fametraha-pialany ny sekretera jeneraly ny commune ambanivohitra Kadonondrisakay Tsirono Mandidy dia nametraha-pialana ihany koa ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly ny Alarobia lasa teo. Raha ny fampitam-baovao dia mampametra-panontaniana ireo mponina ao amin'ity commune ity ny tranga izay misy ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Olana ara-pitantanana no mitranga sa olana ara-politika hoy izy ireo. Tato-baovao makasika izay eo amin'ny sarin'ny MBS Tsirono Mandidy. Anisany masaka anisainy maro indrindra ny mponina ao Kadonondrisakay ka mampiteraka resaka tetsitairo ny fametraha-pialana nataon'ny filohan'ny filan-kevitra mpanolo-tsaina kominaly Andriamatora Barso Robojoary izy izay ao amin'ny Antokotiko i Madagasikara ny Alarobia 20 febroary 2024 teo no nametraka ny taratasy fialany teo anatrehan-Andramatoa délégué na lehiben'ny boriboritany sy izy 4 rahalahy mpikambana namany ao amin'ny mpanolo-tsaina kominaly izy ary avy eo teo amin'Andriamatoa Bentanana. Araka ny fanazavana nataony ny amin'ny ho isan'ny antony natonga izao fametraha-pialana nataony izao dia lehibe indrindra amin'izany ny fahitany sy fahatsapany fa tsy tanteraka ireo teny sy fampanantenana izay nianianana tamin'ny vahoaka nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ka isan'izany hoe hiasa amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana eo koa ny hoe aneo fitantanana mangarahara ho an'ny commune Kadonondrisakay ary ny hoe hanome tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka. Ampahany ihany ireo araka ny fanazavany hatrany fa mbola betsaka ireo zavatra tsy tanteraka tao anatin'izay heritaona mahery ny tantanany amin'ny maha-président conseiller municipal azy izay. Ankoatran'izay dia efa nametraka taratasy tamin'ny tompona ndraikitra mahefa ambony tato anatin'ny fatrabongolava izy tenany izay nanaovany antso fampatsehivana ny amin'ny tokony anomezana fampiofanana ireo tompona ndraikitra sy mpiasa rehetra ao amin'ny commune rurale Kadonondrisakay mba ahafana mitondra ny fampandrosoana marina ho an'ny vahoaka ny fidy azy ireo ary mba tsy hisiny ny fifanitsahana ndraikitra ihany koa. Nandritra ny fotoana nametrahany taratasy fialany moa dia nisaotra sy nankahery ary nitsodrano ireo mpanolo-tsaina 4 rahalahy izy ka hijoro indrindra hitazona ny fahamarinana. Nambarany moa fa izao no nataony dia tsy mijika faharesena fa anehoany kosa ny bitsiky ny fahendrena ao anatiny amin'ny fahitany tsy fahombiazana misy eo amin'ny fitantanana ity commune ity. Aorian'izao fametraha-pialana izao hoy ny fanazavany dia nilaza izy fa isafidy ny fahanginana ihany koa. Marina fa voatsy ela kory talohan'izao no nametra-pialana ihany koa ny SG na ny sekretera jeneraly ny commune rurale Kadonondrisakay Ramatoa Mirana Rafalimanana. Fitaovam-pitaterana antanety sy anabakabaka miampy sakafo ilaina andavanandro milanja 80 tonnes mahery no tonga ary noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Fanampiana vonjivoina avy amin'ny firenena Rosianina ho an'ny Madagasikara ireo. Nitarika ny fandraisana izany ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika niaraka tamin'ny Prime Ministra Eritsalama Razonarvelo sy ireo ministra maromaro ao anatin'ny gouvernemanta. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina.
Angidimby MI8 miisa 2 sy fiarabeka maze sy sisa miisa 4 miampy fanampina toy ny vary, tsaramaso, menaka sy siramamy milanja telo amby 1 tonne ireo no fanomezana avy amin'ny firenena Rosianina ho fitaovana ampiasain'i Madagasikara. Navarany filohan'ny fanavozana fa alefa iasa avetrany any Tomasina ireo fitaovana ireo mba anamafisana ny fahaiza-manao ny fanjakana amin'ny fiatriana sy fitantanana ny toedra raha maika. Fifampiresahana efa vita tany Moscou ireto tonga ireto raha ny fanazavana. Zay fitaovana miaramila na dia tsisy fitaovam-piadiana araka ny teneniny Andriamatoa chargé d'affaires teo dia ireo no tena rahisika fomba mandretriketrika androany. Herinandro teo alohan'izay dia nandefa Angidimby matsizy sy fiara lehibe koa mampiasaina amin'ny fitaterana sy fanampiana any amin'ireo faritra voamafy sy anoanana ny asa famonjena hafa. Antenaina ihany koa izy ireo Andriamatoa chargé d'affaires mba hanampy ny tafika malagasy sy ny gendarmeria izay miady mafy tsy ampy fitaovana amin'ireo dahalo mangalatromby any amin'ny faritra Atsimo any amin'ny faritra Andrefa. Izao fiaraha-miasa izao dia fitohizan'ny fifandraisana ara-pirahalaina misy efa ela eo Madagasikara sy Rosia fa ho velomitsika sy ho amafisitsika indray mba hisy vokany bebe kokoa eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka Rosianina. Mila fanatsarana ny fandrindrana ny asa fizarana sy fitantanana ireo fanampiny hoy ny fanazavana no mafisy ny filohan'ny fanavozana fa laharam-pahamehana ny fahatongavana ireo fanampina any antoerana mba anampina aingana ireo ponina iarany loza. Ny rahalahiko filoha Rosianina Vladimir Poutine moa dia manome tokiahy nanome tokiahy tamin'ny fihaonanay tany Moscou iny fa andefa fitaovana sy fanampina tsy indray mandeha fa arak'izay ilaina sy arak'izay tratra mba anoana sy anoana ny ezaka fanarenana ataontsika malagasy. Nandefa fiaramanidina roa tamin'ny alatsinainy lasa teo izy mitondra fanampina ara-tsakafo milanja 1 tonne izay ahitana vary 3 tonne, tsaramaso mena 40 tonne ary menaka 30 tonne izay raisitsika amin'ny fomba anetriketrika androany. Io androany anefany any Tomasina no tena ilatsika azy. Notsofin'ireo pretra avy amin'ny eglizy orthodoxe Rosianina rano moa ireto fitaovana ireto izay mampiseho ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy Rosia ary antenaina fa anampy amin'ny fanatsarana ny fandraisana andraikitra sy fanoanana ireo faritra traboina. Vaovao eo anivon'ny knapsakosa indray tsy misy afa-tsy ny antsasamanila ireo dossier firotsahana ho candidat hôtely général ny knapsa no nafeno ireo fepetra notakina tamin'izany raha nitatitry ny filankevim-pitantana ny knapsa tamin'ity androany ity. Mbola andalo sivana sy dingana maro ihany koa ireo vao alefa any amin'ny fahefanana mpanapaka raha toka mijanona ho mpikarakara fotsiny ny filankevim-pitantanana raha ny fanazavana ihany. Izy ireo izay mametraka fomba fiasa entitra manaraka ny lalana amin'ny fanaovana sivana anatin'ny mangarahara tsy mitanila ary tsara tantana. Tato-baovao ny Ando Miaratina sary sindatsarany Mathieu Prince. Tafakatra 7 ireo antota-taratasy safidianana izay hôtely général ny KNAPS avorainy filankevim-pitantanana raha nitatitra nataon'izy ireo androany. 40 tamin'ireo tsy maintsy natambatra satria niverina indroa. 40 no lavina tanteraka no ny taratasy nasa tsy mifanaraka amin'ny asa notakina izany hoe disoasa. 40 ireo dossier tsy azo noraisina satria tsy nafeno ireo fepetra notakina. 7 araka izany ireo antota-taratasy azo noraisina sy nafeno ny fepetra. Tsy nijerena tavan'olona ny fandraisana sy fanaovana sivana fa napetraka tao anatin'ny fangararana tsy mitanila ary tsara tantana. Tsy nasina etadamina mihitsy satria zay tsy mijery izy akory ny candidat fa dia zay fotsiny hoe ampy hoe satsy ampy ny pièce ny lazaina tao anatin'ny guide de recrutement sy tao anatin'ny DDR. Ny antony dia zao olona hitantana établissement ngeza be ary ain'ny firenena no fidina sy ho tendrena. Raha olona ve hitatana établissement ohatran'izao tsy mahay mandinika akory hoe aino tao anatin'le avis de recrutement na le TDR milaza hoe sy niavy ny lettre de motivation certifié conforme ny
diplômanareo na ny CIN tsy capable akory ve nijery an'izay fa naninona ny rehetrarehetra ny capable dia hitantsika amin'izany hoe tsy manao état-d'âme zay fa ravoniny ianao ka latsika ianao hitatana zany établissement goavana zay sady sensible eto amin'ny firenena dia mijery ianao hatramin'ny moindre détail fa raha ohatra zany ianao ka tonga eo ka ho lasa directeur général hitatana ny vola sy ty établissement lehibe ty dia isy adino zany tena diko kely aloha fa aloha fa ve régularisena tsy zay zavatra zay ngamba dia tiana iazava aminareo satria mety andeha tena sika be mihitsy ny sélection tao eny tompo ngamba tsy hoe masika fa entitra tanteraka mihitsy na ianao nanao na ianao tsy nanao na ianao nakatony zavatra nagatahana na ianao tsy nakatony un point c'est tout na ianao amin'ny côtéany nanao na ianao tsisy izay misy antanatohatra sy dingana telo napetraky ny filakevim-pitantanana izay nomena ny fahefananao ny fanivanana natota taratasy ny ireo kandida ho tale général izay naraha ny solotena avy amin'ny Bianco Maso. Misy ny adina antsoratra tsy maintsy satria ny candidat tsiraray mialony anaovana ny entretien aka nomena anjara toerana amin'izany avokoa ny avy amin'ny tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana hanomana ny taratasy mpanadinana sy tsara izany eo anatria ny filakevim-pitantanana. Ny fomba nanindrena ny tale général tato zany aloha hatramin'izay dia samy nanana ny fomba tsy dia fa izahay zany amin'izao dia te ametraka hoe alao mba tena atao mazava tsara ny processus satria fa nomenanay raha teo le fahefana anao le processus dia ao aminy azy fatany fa manana ny compétence sy ny expertise rehetra ilaina mba anomana ny sujet zay amin'ny test écrit dia izy ihany koa no tsara izany test izany hitanareo amin'izany fa manomana ho azy zay lamina sy base rehetra mba hamparadalana an'le izy fa tsy izahay mihitsy ny akory no évaluer an'le candidat zay latsaka ndrotsaka hovidiana ho tale généraly eto amin'ny CNAPS dia sy votazona indray amin'le test écrit fa nisy raraka ihany koa zany amin'ny test écrit dia isy ny entretien zay mbola ireo expert ireo ihany no anao ny entretien fa hoatrehan'ny conseil d'administration izany entretien izany fitambaran'ireo note zany hoe ny lettre de motivation sy ny compréhension de la mission miaraka amin'ny test écrit miaraka amin'ny entretien fitambaran'izay note rehetrarehetra zay no ahafahana manapaka amin'ny farany zany hoe ireto ny olona par ordre de mérite ho alefa any amin'ny fahefana zay anindry azy. Tsy mpanapa-kevitra ny filan-kevim-pitantanana fa mijanona treo amin'ny fanolorana anarana any amin'ny fahefana mpanapa-kevitra ny asa. Tsy misy ihany koa ny tsindrina teritery fa miasa mikalalana tanteraka izy ireo hatreto raha ny fanazavana. Zay angetsy décideur mametraka ny laminy zahay mametraka ny rafitra izahay mba hanampiana ny décideur amin'ny fanapa-kevitra zay mety raisina. Zay koa tsy afaka hipaikiny zareo zay inome azy satria arak'izay teneniko efa teko hatramin'ny voalohany nomination aux emplois de l'État. Fantatsika fa zany nomination aux emplois de l'État zany pouvoir souverain an'ny mpitondro zany sy ny mpanidry. Ny dikan'izany dia raha amin'izay lafin'izay tianao tenenina zany dia hoe vita ny didinay tompoko hatreo amin'ny fanomporana anarana telo na efatra arak'izay zavatra mitapahana dia zay ny anjara misy andraikitray. Vinavinainao vita amin'ny 9 Martsa avokoa ireo dingana rehetra ireo raha ny fanamariana. Ratsaivina ny 17 Janoary lasa teo no nametrahana ny filan-kevim-pitantanan'ny CNAPS ary ny 12 Janoary izy ireo no nanao ny fivoriana voalohany. Ny filan-kevim-pitantanana izay ahitana solotena mpanjakana, ny solotena ny mpiasa ary ny solotena ny mpampiasa. Asa iantsoroana ary fanambogoavana napetraka izy ireo ny anampina ny fahefana mpanapa-kevitra amin'ny fisafidianana ny olona tao ho tale général ny CNAPS. Ny 7 Janoary lasa teo no nametra-pialana no ny antony tsy fantatra hatreto ny tale général ny CNAPS teo aloha. Andrasana ny tohiny. Fa vaovao makasika ny fahasalamana kosa indray dia nahitana tranga voamarina ny endran-drajako miisa 8 teto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora araky ny vaovao navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
enina tamin'ireo dia tany Analanjorofo, ny roa kosa dia tany Boeny sy Diana. Ankoatr'ireo nisy tranga 7 na iny. Marary 7 no sitrana atreto raha ny vovô ihany. Arak'izany dia mbola eto amintsika ny Mpox manentana any amin'ny hafametrana ireo fipetrasakana ny ministera mba isoroana ny fifehezana ny fiparitahany ity aretina nendran-drajako ity. Trangam-piarahamonina kosa indray mpianaka maty olona ray naratra ary efa misitraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Vokatry ny firodanana trano atao amin'ny fokotany Ampaimbamby Ambositra ny maraina teo. Nirotsaka tsy ankijanona ny orana tany an-toerana nanomboka alina ary nitohy nandramaraina ka nitarika ny loza. Nidina teny fotony nijery ny zavanisy ny tompona andraikitra samihafa atao an-toerana ary nanintana ny rehetra hiala amin'ireo toerana ahina mety isiany fihotsahantany sy ny firodanana trano hialana amin'izay loza mety hitranga izay. Tato-baovao makasika izay tantery Andro Miaratina sary sy ndatsariny Mathieu Prince. Zavatra ny jeramafy no nanaitra ny manodidina vao mangiran-dratsy tokony ho tamin'ny efatrora mahiry tany hoangy. Ny alarobia teo fakana tonga ny iray tamin'izy ireo nivoaka nijery ny zavanisy. Trano misy rihana iray, misy olona mipetraka no irodana atao anaty rotsakorana izay efa nanomboka ny alina hatramin'ny fotoana io. Ny famonjy ny mpiray tanàna nanafitra ireo telo mianaka tao anaty trano ary nitondra azy ireo teny amin'ny hopitaly. Tsy tana nefa ny ainy ilay renim-pianakaviana 520 taona sy ny zanany vavy 5 taona izay voatsindry ny rindrina rano vaovao. Teo amin'ny tamin'ny efatrasy fahatelony teo dia naheno fotsiny aho zany raha nitaolona noentin-drevitra. Dia taita dia tonga dia nitsangana dia miakatra tary ambony rihana tary ahako. Dia tsisy jery nitaolona anay tany ahako. Dia tsisy ninona tany dia nanokatra ny varavarankely ambony eo dia nahita tsisy trantsony ato. Dia ny fomoa zany dia tonga dia naka sofleta nanaita ny mpiaramonina teto dia miantso fokon'olona. Dia miezaka tato zany raha matobe tato ambany-rihana izy tena mbola natanjaka ny antso olona izy. Fa izy mianaka efa tsy hainy tsy nahinona feotra. Dia tonga ny fokon'olona dia miezaka namoaka an'izy mianaka tao zay. Fraction de seconde minute zany. Izy tary ambony, akany ambony izy. Tsisy protection mihitsy izy ary izy tanatao aty eo ny plafond ambony. Izy lasa tafavoaka tary ambadika dia le rindrina zany natota. Fa raha matobe zany voaharon'ity plafond anankiroa zany miaro anazy. Raha fozana vinanto ary zafikely izy ireo no tao an-trano tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Raha tany ampanaovana iraka kosa ny iray mpianakaviana. Naratra sy mbola mitsabo teny eny amin'ny hopitaly kosa ilay renibenin'ilay zaza 420 taona raha nitatitra. Isaorana moa ireo olona rehetra manodidina izay naheny toka zany dia fanomezana tamin'ny famonjenana na miezaka rehetra namonjena ny olona tao an-drano zany. Fa indrisy moa zany nohony hoe hamarony fafivoazana dia nanano sarotra ny namonjena azy ireo. Na izany zany nefa dia mbola eo an-dalam-pitsaboana ny bebeny izay 420 taona zany eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izay izay isaorana nifotany hopitaly zany mandray fanana izay fitsaboana izay. Nirotsaka tsy nijanona ny orana tany an-toerana nanomboka ny alina. Maneho ny fanentanana sy ny fandraisan'ny dresendahatra samihafa ho an'ireo mipetraka amin'ny toerana ina amin'ny mety sy ny fihotsahana araka izany manampahefana any an-toerana isorohana ny loza. Ihany koa dia tsy sasatra izakay ny manentana atsika rehetra zany ao anatin'ny rotsakorana atsika izao. Fanentanana moa zany dia efa natao ihany hatramin'izay fa dia tohizana amin'ny hoe andraikitra manandrify anay izay zavatra izay dia tsy sasatra izakay ny manentana atsika. Rehefa misy ny rotsakorana toy izao dia be dehibe ny karazana ebolinao. Rehefa hita fa misy ny toerana ahiahinana ohatr'izany dia aleo miala isika amin'izay toerana izay. Eo moa ireo tompon'andraikitra eny fotony izay efa omena ny toromarika mandrakarivany amin'izay ny amin'ny fandresen-dahatra sy ny fanaitairana ngaha atsika mpiara-belona rehetra mba hisorohana ny loza indrindraindrindra mba hitsinjovana n'izay aina izay. Nidina teny an-toerana nijery ny zavanisy ary nitondra ny teny fampaherezana ho an'ny fianakavian'ny Arabona ny teo anivon'ny CRGRC na ny comité régional de gestion des risques et des catastrophes notarian'ny préfet sy ny ben'ny tanàna n'Ambositra.
fa manaitra ireo ray aman-dreny mba hanara-maso sy hitaizany zanany sy ireo tanora manodidina azy manoloana ny fampiasana ny tambazotra sosialy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina na ny MSK araka ny fanambarana dia misy fifaninanana fanehoana horonan-tsary fohy amin'ny TikTok miendrika fampijaliana tena miparitaka any amin'ny tambazotra sosialy ka ahina tarika hatrany amin'ny fahafatesany hoy ny ministera izay manentana ny rehetra ampiasa ny tambazotra sosialy araka ny tokony ho izy ao anatin'ny fifanajana sy ny fampitsimbinana ny aina fotokevitra iorena ny fiarahamonina malagasy raha teo izany raha ny fantatra dia miroso amin'ny dinika ametrahana ny lalàna sy sehatra ifampitaizaina amin'ny fampiasana ny tambazotra sosialy ny ministera ary ampahafantarana ny be sy ny maro ho fakan-kevitra izany aorian'izay. Lafiny sosialy kosa no ny vokatry ny rivodoza sy ny fiakaran'ny rano izay niteraka fahasimbana fahavoazana ary fasahiranana amin'ireo fianakaviana maro ao anatin'izany ny eo anivo ny boriboritany fahatelo dia maro ireo fianakaviana sy mba fananana sahirana ara-tsakafo ary mila fanampiana maika manoloana izany dia mikarakara etsika tolotanana ho fanampiana ireo traboina ny vehivavy tima tana fahatelo raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ny antsiprian'izay eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny aina aoka isika irahina io no teny filamatra hoentin'ny vehivavy tiako i Madagasikara ho fanampiana ireo mponina traboina vokatry ny fiakaran'ny rano teto andrenivohitra nambaran'izy ireo fa tsy fidiny ho an'ireo mponina sy ny vahoaka piraitan-drazana ireo no traboina ka antony anaovana ny fifanohanana sy fifanampiana raha ny fanazavana dia mahatsiaro manana didy manokana amin'ireo mpiarabelona aminay eto amin'ity boriboritany ity satria maro tamin'ireo no traboina indrindra noho ny fiakaran'ny rano teny amin'ny tanàna misy azy ireo araka izany dia manao etsika tolo-tanana izahay vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny boriboritany fahatelo anampy ireo namana any amin'ireny boriboritany izay niaran'ny voina vokatry ny rivodoza ireny ka izahay moa zany tsy hoe avita rery an'izany fa dia miantso atsika piraitan-drazana rehetra izay malala tanana indrindra eto amin'ny boriboritany fahatelo fa indrindraindrindra isika vehivavy mba hanolotanana ho en'ireny havatsika manodidina sy mpiaramonina amintsika ireny ny fanampiana tena ilaindry zareo moa zany dia eo amin'ny PPN izany hoe ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary ny menaka savony voamaina isan-karazany sy ny sisa izay raisina iantanandroa misy mandray izany eto manomboka ny latsinaindro roa marsa amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 4 arivo dia isy olona ndray izany eto dia raisina iampitiavana ry rahavavy isany ry piraitan-drazana isany izay foinareo ho an'ireny madinika reny izay aran'izao voina eto amin'ny firenena izao alatsina ny 2 martsa 2024 ka hatramin'ny sabotsy 7 ny volana martsa 2024 amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva ao amin'ny QG Bel Air no andraisana ny fanampiana ho an'ireo traboina ireo ho an'izay anatanteraka izany raha ny fanazavana eo amin'ny maresaka iraisam-pivenena kosa indray nitrangana fifandonana mahery vaika teo amin'ny hery fiarovana an-dranomasina ao Cuba sy sambo aingam-pandeha iray avy any Etats-Unis olona 4 no namoiny any ary 9 no naratra araka ny fanazavana nentiny manampahefana any antoerany ny antsipriany izay miampy indray ny disadisa misy eo amin'ny Etats-Unis Cuba olona 4 no namoiny ainy ary 9 hafa no naratra taorian'ny tifitra nataony hery fiarovana ao Cuba tamin'ny sambo aingam-pandeha ny orbor iray avy any Etats-Unis izay niditra tsokosoko tao anatin'ny ranomasimbe veziny Cuba araka ny fanambarany manapahefana nilaza ny tompona andraikitra cubanina fa avy any Florida ilay sambo voalaza ihany koa fa nitondra basy mahery vaika na fusil d'assaut ireo olona tao anatiny ary heverina ho manana tanjona fampiororoana araka ny fanazavana ofisialy rehefa nanakaiky ilay sambo ny sampana mpiambina sisy tany an-dranomasina dia nisy nitifitra niatra tamin'izy ireo ka naratra ny lehibe ny ekipa mpitandro ny filaminana nanamafy ny governemanta olona havanina fa cubanina monina any Etats-Unis avokoa ireo olona 10 tao anatin'ilay sambo etsy ankilany nanambara ny sekretera-panjakana amerikanina Marco Rubio fa hanatanteraka fanadihadiana maly eo tena ny Washington mba hanamarinana mazava ny zavan-tranga raha tsy ahivina dia efa nosakana ny Etats-Unis ny akamaroan'ireo fanaterana solika makany Cuba ka mampitombo ny tsindry eo amin'ny fitondrana cubanina zany
Ny vehivavy matanjaka indrindra eran-tany sy ilay biby tsy fahita firy raha tsy any Argentine no afakely entina aminao indray amin'ity andro an'ity. Teraka tamin'ny 9 febroary 2027 tao Malborka Pologne any Eta Florsik. Iray amin'ireo vehivavy matanjaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny fanatanjahantena antsoina hoe The Strongwoman any Eta. Izy irery no nahazo ny efatra ny anaram-boninahitra Strongest Woman ka nahatonga azo lohalarana maneran-tany amin'ity tarantsy ity. Teo amin'ny 12 taona no nanombohany any Eta ny asany teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny mahampilalao powerlifting azy. Nandresy imbetsaka tamin'ny championnat de Pologne ny tenany ary tamin'ny taona 2000 dia voasokajy ho tompon-dakany Eropa. Polonais voalohany vita ny ohatran'ny sakana 500 kilao tamin'ny powerlifting any Eta. Zava-pidagoavana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Nisy fotoana nahato tsy ho isan'ny ekipa pirenena any Eta, saingy taty aoriana dia voaporofo fa tsy ara-drariny izany fanapahan-kevitra izany ary nofoana amin'ny fitsarana. Taorian'izay dia nifantoka tamin'ny fanatanjahantena fibatana Fonjamby any Eta ka lasa tompon-dakan'ny Pologne ho an'ny sokady junior ary vice champion ho an'ny sokady senior. Nanomboka tamin'ny taona 2004 dia nifindra tamin'ny fanazarantena manokana ho an'ny fifaninana Strong Woman ny tenany. Eritaona monja taorian'izay dia azony any Eta tany Zambie ny anaram-boninahitra ho Strongest Woman. Tamin'ny taona 2004 dia nandresy tamin'ny Europe Strongest Woman na tany Irlande koa any Eta. Nanoho ny fahombiazana eran-tany ny tenany nanoloana ny fandreseny tamin'ny taona 5 4 ary 7 Ny Pink Fairy Armadillo na koa hoe tatonainy d'Argentine dia isan'ireo bibikely sy hafakely hita any andrefana afovoan'ny Argentine. Antsoin'ny mponina any an-toerana hoe Pichiseco ity biby ity. Nofaritan'ilay paesiansa Richard Arlan tamin'ny taona 2024 karazana Chlamyphorus ity biby ity izay izy irery no solitena ao amin'ny karazany. Mirefy 12 hatramin'ny 15 cm monja ny halavany ary milanja manodidina ny 20 grama. Manana takelaka miisa 13 ka hatramin'ny 15 ny akorany izay miloko mavokely manjavozavo ary mifatotra amin'ny hodiny. Rakitra volo lava miloko fotsy malefaka sy manify kosa ny kibony. Kely dia kely ny masony ary tsy manana ravin-tsofina ivelany ny Pink Fairy Armadillo. Misy hoho matanjaka ny tongony manampy azy andavaka aingana. Fohy ny rambony 3 cm eo ny refiny. Mipetraka anaty lavaka na lavabato nohadiny ny tatoha izay mivoaka mitady sakafo rehefa takariva. Karazan zava-maniry sy bibikely toy ny vitsika, valalakely, kankana no sakafony. Sarotra ho mpinan-trano maizina ity biby ity ka mbola vitsy ny vaovao fantatra momba ny fiterahany sy ny fitombony. Na dia kely aza ny Pink Fairy Armadillo dia isan'ireo biby mampiavaka ny Argentine noho ny bika aman'endriny tsy fahita firy sy ny fomba fiainany miafina ambany tany. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isoratsika hatrany ny teknisiana sy ireo namana-panao gazety nahafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao ny tenako mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.